andrasanao ry Andriamanitro Mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay toria. Ankalazanao isan'andro sy hidirany anaranao mandrakizay toria. Lehibe Jehovah ka tokony hoterena indrindra, ary tsy takatra ny saina ny fahalebiazana. Hitaranaka rehetra samy hiterany asanao amin'izay mandimby azy, sy hanambarany asanao lehibe. Ilaza voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ny herin'ny asanao matahotra no tenen'ny olona, ary ny fahalebiazanao no lazaiko. Anonona ny fahatsiarovana ny haben'ny fahatsaranao izy, sy ioho ny fahamarinanao. Amen. Miarabanao rato. Miarabanao sy zay sy radio ihany koa dia afaly miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana amin'ity marany ity any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy any. Mety any an-tokantrano, mety any amin'ny toerana lavitra ihany koa dia faly manasanao miarabanao zay amin'ity an'ity. Ya, araka nefa hitantsika tamin'ny herinana toy izao moa dia anaraka programmana culte tsika androany. Zany namana raty? Ya, daholo ho hitantsika ny hira, isy ihany koa ny fampahirezana, tsy adinany koa ny ankizy ka tsovy daholo ny ankizy dada sy neny fa efa nomboka tsy ela ity fiarahana amin'ity sabata mangany ity. Ie, ka mboatsika izany ary dia manasa antsika rehetra sady izay mba hiaraka aminay hitsangana na aiza na aiza toerana misy anao raha ohatra hoe anaty tômôbila kosa angamba dia tsy mitsangana. Miaraka mivolo daholo zany ny mpianakavy dia hiaraka hiteran'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ilay hira. Amin'ny alalan'ny hira fa 4:30 tsaroko anio dia araka hiteran'Andriamanitra amin'ny alalan'izany hira zany isika. Sorry, no, my
Sao dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra hoe isaoranay ianao noho ny fitiavanao aminay sy ny fitahinao nay rehetra. Misotranao noho izao sabata manokana ny menonay izao ary misotranao noho ny fahasalamana, misotranao noho ny tombonandrom-pahavelomana ary indrindrindrindra misotranao ihany koa noho ny famelan-keloka izay nomenao anay na dia betsaka ny fahotanay dia mbola misasanao izany ary nomenao famindrapondra izay amin'ity sabata ity. Mbola nitahinao amin'ny alalan'izao vidéo izao ihany koa satria afaka andraindray ny teninao izay ho entin'ny mpanomponao. Mety izinao Andriamanitra mba hiaraka aminay mandritra n'ity sabata ity ka ho sabata feno fitahiana avy aminao anie izany. Dia taio izay amin'ny arety mandoza sy ny asan'ny satana rehetra mba tsy ho tratra minjany anie izay tsirairay avy. Tononay sirenay amin'ny aranao izany vavaka izany. Soka Jesosy eo. Continuons à louer notre Seigneur à travers ce prochain chant qui nous parle de la sainteté de notre Dieu et à quel point nous l'aimons et nous voudrons être à ses côtés. Ouvre les yeux de notre cœur. Zao dia hiditra eo amin'ny fampivoarana manokana ndraitsika misy dia mikasika ny fanoloran-tena izany. Ao anatin'izany fanoloran-tena izany moa dia iresakantsika ny fanatitra sy ny ampahafolony. Inona zavatra hitantsika anatin'izany fanatitra sy ampahafolony izany raha? Mazava ho azy fa zava-dehibe ihany koa ny fanaovantsika n'izany fanatitra tsy ampahafolony izany eny fa na dia tsy tafahoantsika na tsy any am-piangonana azy isika dia tena ilaina tokoa ny fanaovana
fanandrasam-pafony satria mameriny indray a ny aparany fitahina zay mety tsika ka hoana ny fomba natanterahana azy eo atokantrano izy a ka misy torohevitra anankiray zany fomba iray a anatyrahantsika n'izany amin'ity sabata ity satria motsika tsy afaka miaona amin'izao fotoana izao a dia ny fomba zay ampitaina ianareo zany amin'ity sabata ity a dia mba angalanareo satroka na harona na zavatra anankiray zany a mba ho asiana ny fanatitra izay ho atolosika ao an'Andriamanitra amin'ity sabata ity ka rehefa tonga ny fotoana ionantsika indray amin'ny Masetel dia hoentsika izay satroka izay na harona nasisika ny fanatitra izay natokatsika ao an'Andriamanitra izay ka hoentsika ampiangonina izay amin'izay fotoana izay irato ia zay indrindra ka manasa antsika ny tokantrano any anao izany izy amin'nyraka izany ndamina Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Éphésiens chapitre 4, verset 31. Ne gardez pas votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Amen. Bonjour les enfants, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le pardon et l'amour d'un père ». C'est une histoire qui s'est passée en Espagne. Elle part d'un père et de son fils. Son fils s'appelle Paco et son père s'appelle Pedro. Leur relation était très difficile. Ils se disputaient tous les jours, s'insultaient et Paco reprocha à son père qu'il ne le comprenait pas en tant qu'adolescent. Et au contraire, son père reprocha à son fils qu'il n'était pas sage, qu'il ne l'écoutait pas. Énervé et fâché, Paco décida de partir de la maison. Et le père, désespéré, attristé parce que Paco est parti, il décida d'aller le chercher dans toute la ville, dans les magasins, dans les rues, dans les restaurants, dans tous les recoins de la ville, mais aucune trace de Paco. Alors il décida de rentrer chez lui, désespéré, attristé. Et en arrivant chez lui, il eut une idée formidable. Il s'est dit, je vais écrire quelque chose, je vais écrire un message dans l'annonce du journal. Et dans ce message, il dit à Paco, Paco, je te pardonne de tout mon cœur. Reviens à la maison. Je t'aime et tu me manques énormément. Retrouve-moi demain midi devant la fontaine de la grande place de la ville. Le lendemain midi, le père alla à la grande place de la ville devant la fontaine. Et là, il vit plusieurs personnes, au moins 800 personnes. Mais il se demanda pourquoi toutes ces personnes? En fait, toutes ces personnes pensaient que le message dans le journal s'était adressé à eux. Ils pensaient que c'était leur père qui leur avait écrit un message de revenir à la maison. En effet, chacun était venu chercher l'amour et le pardon de son père. Comme dans cette histoire, Dieu nous appelle aussi chaque jour, petits et grands, et il nous dit « Reviens et je te pardonnerai ». Et oui, car la plus grande preuve qu'il nous donne de son amour et de son pardon, c'est qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci les enfants d'avoir écouté cette histoire et bon sabbat. Fa miaravantsika indray a amin'izao fotoana zao tsy moramora ny fotoana iainantsika nefa matoky sy mino mandrakarivotsika fa miaraka amintsika Andriamanitra. Eny fa na dia ohatry ny mahatsiaro atsika hoe lavitra na mahatsiaro atsika hoe irery, mahatsiaro atsika hoe tsisy namana antsony a
dia tsarovy mandrakariva fa eo amin'ilantsika andriamanitra ary misy teny eo amin'ny baiboly manao hoe mitoetra eo anilan'ny mpianany eo anilan'ny zanany eo anilan'ny zanaka tiany ny anjelin'andriamanitra ka dia miaraka amintsika eto andriamanitra ary miaraka amina roa rehetrarehetra any mitokantranony tsirairay avy na irery na miaraka amin'ny ankonana dia eo mandrakariva andriamanitra ny faniriana amin'ity andro sabata androany vaovao ty dia toizatsika ny zavatra nyresana tamin'ny farany teo ka androany dia le teny manao hoe mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay fa alohany hidirantsika amin'izay dia hojerevantsika vetivety aloha mampisaivina hoe iza no mamela heloka ary ahoana izay fomba famelany heloka zay dia ho toizatsika eo amin'ny testamenta vaovao le izy hoe ahoana ty famelan-keloka ty eo anatrehan'andriamanitra dia ho faranantsika amin'ny hoe mamela heloka tahaka ny namelana izay meloka taminay ka inona raha moa zany hitantsika tamin'ny farany hitantsika tamin'ny farany dia zao andriamanitra mamela heloka mamela ny fahotana rehetra andriamanitra tsy tiatsika hoe hanana zavatra hoe mavesatra fa tia ny tsoana daholo reny rehetrarehetra reny ary tsy hoe koa hoe satria tsika mendrika na mangataka famelan-keloka fa izy nefa zay mihitsy ny tiany hoe avelako tanteraka ny fahotanao ny fepetra-kely angatahany amintsika fotsiny ny araky ny hitantsika tamin'ny farany teo dia zao hoe mila isika miaiky manaiky fa tena manana fahotana tokoa manana heta mavesatra tokoa ary mangataka amin'andriamanitra ho avela ireny rehetrarehetra reny hitantsika ihany koa tamin'ny farany teo fa misy karazany maro any fomba amelan'andriamanitra an'izany mampiseho antsika zany fa na inona fahotana dia tian'andriamanitra amin'ny fomba isan-karazany tsoana satria tsy sitrany dia hitantsika ihany koa fa misy karazany maro koa ny fahotana ao ny fahotana izay ratsy atao fa misy koa ny fahotana izay tsara tokony natao nefa tsy natao na zavatra nikendrena na tiana natao nefa tsy vita reny rehetrarehetra reny koa dia fahotana ao antsika ka zao nihitantsika androany ao amin'ny testamenta vaovao dia mampiseho manamafy an'izay fa ny planina an'andriamanitra dia manafaka amin'ny fahotantsika rehetrarehetra ka ny teny voalohany tiako zaraina aminareo dia ao amin'ny jaona 7:9 izay fantatritsika tsara ilay miteny manao hoe fa toy izao ny nitiavan'andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy hovery izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ny sitrak'andriamanitra zany dia tsy hovery isika fa hanana fiainana mandrakizay dia ny nanatanterahany azy dia zao hoy izy hoe tsy afaka miaraka amiko mankany amin'ny fiainana mandrakizay nareo raha ohatra ka misy fahotana ka tsy maintsy foanako reny fahotana rehetrarehetra reny dia nametraka planina manokana izy hanatanterana an'izay dia nomeny zanalahy tokana ary maty teo amin'ny azo fijaliana toy izao no misoratra ao amin'ny Hebreo 10:20 ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna fa raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy famelan-keloka izany hoe tsy maintsy misy raha nalatsaka mba hamelana ny heloka ny olona dia izy ary izay nalatsaka raha zay fantatritsika tsara le izy fa tiako vakina ihany ao amin'ny apokalipsy 1:15 tapany faharoa milaza toy izao hoe ho an'izay tiantsika Jesosy Kristy zany ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany ka afaka namaha ny fahotantsika tamin'ny rany dia misy toy an'izao koa ao amin'ny Efesiana 1:7 izy Jesosy ihany zany no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araky ny hareniny fahasoavany raha vakiko amin'ny teny frantsay le izy ao amin'ny version parole de vie dia ohatran'izao ny teneny hoe dans le Christ par son sang nous sommes libérés du mal et nos péchés
sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. Par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés. Raha vao marika ireo io dia zao efa au passé efa vita le zavatra nitrango io. Efa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, efa nilatsaka ny rany dia efa afaka tamin'ny ratsy rehetra itsika, ny fahotana rehetra dia efa afaka daholo. Tsika miresaka zao zany dia efa voafafa ny fahotana, efa voafafa ny fahotana. Fa mipetraka amin'ny fanontaniana hoe maninona ako no mbola mahatsiaro any indraindray hoe mpanota, maninona any indraindray mahatsiaro any hoe vesara ny ota. Dia araka ny resantsika tamin'ny farany teo dia zao hoe mila isika miaiky hoe mpanota. Dia satria tsika miaiky an'izay ary matoky ny famelan'Andriamanitra dia voavela ny fahotantsika. Fa hoy izy hoe izy dia matoky sy tsara ary be fahasoavana ka mamela raha miaiky isika na manaiky isika fampanota. Fa misy tena anankiray indray tiako zaraina amintsika androany manao hoe mamelany helokay tahaka ny namelany izay meloka taminay. Dia rehefa vakiny io teny io amin'ny Matthieu tadidinareo fa vavaka nampianaran'i Jesosy Kristy ilay izy. Haintsika tsara ilay izy Matthieu 9 ny andininy 12 dia mivaky mitoy izao hoe ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fahakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Dia ny andininy 14 dia mitoytoy izao hoe fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba amelanareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy mamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Ahoana ary zany teny zany? Sy mahasarotsarotra any ilay izy teo nolazaina hoe voavela ny fahotantsika rehetrarehetra dia miaiky fotsiny hoe diso dia Andriamanitra mamela ny fahotana. Eto nefa milaza fa mila indraytsika mamela ny fahotan'ny hafa. Dia rehefa mamela ny fahotan'ny hafa isika dia amin'izay fotoana izay voavelan'Andriamanitra ny fahotana. Ahoana ary ny fandehan'izany? Raha ny tena izy dia zao, Andriamanitra namela ny fahotantsika voalohany. Dia satria tsika namela navela ny fahotana dia tiany isika hiditra tanteraka amin'izay processus n'ilay famelan-keloka izay. Eritrereto hoe voavela ny fahotanao tsy misy inona intsony zany, kanefa misy olona nanota taminao, izany hoe misy fahotana zany amin'ny ao anatin'ny fifandraisanao amin'ilay olona. Dia tsy avelanao ny fahotana, dia misy fahotana tavela ao zany. Iza no mitondra an'ilay fahotana? Samy mitondra an'ilay fahotana. Mety hoe ilay ray nanota fa ianao koa voatazona ny vokatry ilay ota, dia ianao koa malahelo. Misy tantara kely tiako zaraina aminareo. Tamin'izaho mbola tanora zany dia nandeha nisakafo tany amin'ny dadabe anay. Faly ery tiako be mihitsy ny makany aminy. Dia rehefa miaraka izay dia miara misakafo tamin'ity indray matorak ity ny zahatra nitranga tao amin'ny fiarahana misakafo. Tonga zany ny sakafo teo ambony latabatra dia izy aloha zany no mandray maka sakafo voalohany, dia avy eo ny ray aman-dreny dia tamin'izay nandalo teo amiko ny sakafo dia tonga dia nandoatra kanjo teo ambony latabatra. Nisy mpanampy anankiray izay efa zoky olona ihany mbola tsy nandoatra dia tesitra mafy tamiko. Dadabe anay manao hoe zaza tsy mahalala fomba, mitsako alohan'ny vazana. Araka ny fantatritsika moa dia izay ny fomba fanao a Madagasikara. Fa tena nahare an'izay teny izay dia tena nalahelo mafy mihitsy hoe nahoana izy nitezitra tamiko ohatran'izay. Dia nanomboka teo tamin'ny fotoana io dia nisy lolo-poto tato anatiko tato. Eritrereto ny janona nandritra ny taona maro izay lolo-po izay. Dia efa lasa taty an-dava zany dia noho ny
ela dia mbola tsy tadidiko mihitsy tsy adiniko mihitsy le zavatra mitranga dia izako mahatsiaro ny dadabe anay dia tadidiko foana ny teny mafy teny narary nataony tamiko dia tena nahatsiaro mihitsy aho hoe nisy injustice tao amin'ilay zavatra fa tatioriana nieritreritra ho za hoe maninona moa zah no mitana lolopohatra n'izany marina ny zavatra ny tenen'ny dadabe anay hoe mitsako alohan'ny vazana eny fa na dia mbola tsy mitsako ary aho fa nazana zany ary tena nalahelo mafy mihitsy aho tamin'ilay zavatra fa no ny tenin'Andriamanitra tonga taty amiko hoe tokony amela heloko ary tokony anafaka ny fahotan'ny sasany koa izay olona tezitra tamiko zany dia tamin'izay nanapa-kevitra manao hoe tsy mety aho fa tsy maintsy mangataka famelan-keloka ho an'ny dadabe anay aho dia tamin'izay fotoana izay ny zahatra izay moa zany lavitra za taty izy tany an-tanindrazana dia ny fanapa-kevitra nataoko dia zao hoe andefa fanomezana ao anazy aho dia vao vita ilay fanomezana vao natao tao anatin'ilay emballage ilay izy dia lasa dia ohatra ny zavatra maivana zavatra mavesatra be koa niala tato anatiko tato dia maivana tanteraka dia rehefa mahatsiaro ny dadabe anay a dia tsy izay zavatra nitranga izay tsony ny tadidiko fa zavatra ny tsara rehetrarehetra ny rahako taminy ary dia maivana tanteraka mihitsy ary rehefa tadidiko ary izay zavatra nitrangana izay dia tsy nalahelo intsony aho ary tsy navezatra tsony ny foko satria tena tsapako hoe navelan'Andriamanitra koa ny zavatra mavesatra ny lolopo tato anatiko tato le izy dia zao tsy hoe kory hoe rehefa ny olona ny nanota tamiko dia le olona zany ny mavesatra le olona rery za zay nanaovan'le olona zavatra tsy mety koa dia za koa mavesatra zay no mahatonga an'Andriamanitra manao hoe rehefa mamela heloko a dia mamela ny heloko ny namana satria Andriamanitra koa dia mamela ny helokao zany hoe le izy zany dia mitranga dia zao hoe rehefa mamela le ratsy nataon'le olona dia avelan'Andriamanitra koa le heloka ato anatiko ato Andriamanitra tsy tia hoe hitazona zavatra ratsy isika na zavatra mavesatra ka na le olona raha nanota dia za koa mitondra ny vesatra iny ota iny ka izay mahatonga an'Andriamanitra iteny hoe mamela ny heloko ny namanao dia amin'izay avelan'Andriamanitra koa ny helokao izay zavatra mavesatra rehetra zany izao ny teniny ao amin'ny baiboly amin'ny Efesiana toko faefatra ny andininy faharoa amin'ny telopolo dia mivaky toy izao hoy izy hoe ary aoka samy halemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampiantra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy zany hoe Andriamanitra zany mamela heloka voalohany a dia satria Andriamanitra mamela heloka dia tsika koa tokony hamela heloka ary rehefa miteny izy manao hoe mamela ny fahatson'ny olona ianareo mba hamela anareo kosa ny rainareo izay ny an-danitra dia ny tiany tenena dia zao hoe mamela ny fahatson'ireny olona reny a dia amin'izay nareo koa ho afaka tanteraka mivezatra ny ota rehetrarehetra misy tantarain'i Jesosy ao amin'ny Matthieu toko 7:20 izay aposiako anareo avakio tanteraka io toko io fa misy tantara zay izay tiako asongadina eto dia zao misy lehilahy anankiray zany nananany tompony a vola be dia be mihitsy raha ny fitenin'ny baiboly a dia iray alina talenta ray alina no nananany tompony an'io mpanompo io dia nitalao mafy le mpanompo hoe avelao re meo fotoana fa ho alohako aminao io talenta ray alina io dia hoy le tompony ontsa dia hoy izy hoe aza matahotra ianao fa tsy homeko fotoana ianao hoe amerenanao an'ilay izy fa fafako tanteraka izany
dia nivoaka avy eo amin'la tompon'la mpanompo dia lasa izy falifaly be mihitsy dia no ny tonga teny an-dalana izy dia nifanena tamin'ny namany anankiray tonga dia tadidiny tampoka fa le namany io a nanana trosa raha ny filazan'ny baiboly dia ny trosa denari zato taminy denari zato denari ity a ohatrany hoe karama ndray andro zany hoe karama zato andro zany a nananany tamin'io namany io dia io izy ndraisiny tamin'ny vozina akanjony le namany dia nataony tamin'izao hoe aloha avy amiko a ny trosa dia kanjo a tsy afaka nandoha le namany ity dia nalefa ny tany amponja mandra-pandohany nahitan'izay ny namany sasany dia sisy hoe nalahelo dia nandeha dododo tany amin'ny tompony manao hoe le mpanompo le navelanao ny trosany talenta ray alina dia denari zato nananany namany taminy a dia tsy navelany akory fa nalefa ny tany amponja narehan'izay le tompony dia tezitra mafy hoe zaho izy namelanao talenta ray alina dia zay vola kely izay ve ny tany amin'ny namanao dia tsy navelanao akory. Mampalahelo ity tantara ity ary afaka mety hoe hitsara nyity mpanompo ity daholo tsika manao hoe dia tena ratsy fanahy tokoa zany mpanompo zany. Izao nefa ny zavatra mitranga indraindray itsika manadino ny zavatra mitranga amin'ny fiainantsika. Andriamanitra namela antsika ny fahotantsika rehetrarehetra, ny zavatra rehetrarehetra ny ainatsika rehetrarehetra navelany daholo. Efa navelany ny zanany ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjena antsika. Nefa isika rehefa misy namantsika diso dia iny tsika fa maika be manameloka anazy. Ohatran'izao ny fahotantsika mavesatra dia mavesatra nefa navelan'Andriamanitra. Ary ny fahotan'ny namantsika raha ohatra ka ampitahaina dia ohatran'ity. Nefa tsika maika mandray ny famelana avy amin'Andriamanitra fa tsy maika mamela ny fahotan'ny namantsika. Aoka samy halemy fanahy amin'ny namany avy ianareo sy hifampianatra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny heloka ireo ao amin'ny Kristy. Raha ohatra ka tsy mamela ny fahotana namantsika isika dia tsy voavelona. Raha ohatra ka miaino fotsiny tsika androany ka tsy manatanteraka dia na Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary dia maty foana izy. Fa ny fanirian'Andriamanitra dia izao, tia no voavela daholo isika, tia no voavela daholo ny namantsika rehetrarehetra, tia no voavela daholo ny zanak'olombelona rehetrarehetra izay nanomeza ny zanany mba ho hamonjena anazy ireny. Dia manasa antsika izy androany manao hoe ianao koa ve voalohany tianao raisina ve izay famelana izay, ary faharoa tia hiditra ao amin'izay planin'Andriamanitra izay ve ianao hoe hahatonga ny fahotany rehetra koa ho voavela. Tianao voavonjy koa ve ny namanao, eny fa na dia ilay olona tena nanao izay mafy indrindra taminao ary ilay izay nanao izay naharary anao, tianao voavonjy ve ilay olona na tsy fantatra akory ary izy nefa nanao izay tsy mety rehetrarehetra, dia Andriamanitra miteny manao androany hoe afaka manampy ianao mba hamonjena n'iny olona iny koa. Ny faniriana dia izao hoe ho voavonjyntsika rehetra, ho voavonjy ny zanantsika rehetra, ho voavonjy ny havantsika rehetra, ho voavonjy ny fiangonana rehetra, ho voavonjy ny mpiarabelona amintsika rehetra, ho voavonjy ny zanak'olombelona rehetrarehetra. Fanirian'Andriamanitra dia izao hoe ianao koa mamela ny heloka mba ho voavonjy ny namana rehetra,
amin'ny anaran'i jesosy anie dia ho tanteraka amintsika ny fahasoavany ary izy anome antsika fa indrena natanteraka izany planina izany amen. Manasantsika izay afatra izay hitodika amin'Andriamanitra ankehitriny amin'ny alalan'ny vavaka dia tsika ane anaiky anazy tanteraka oampontsika araka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo tena misaotra anao izay satria na dia lehibe ary ny fahotanay dia efa navelanao izany. Tsy indray mandeha fotsiny ianao mamelanay fa mamelanay foana ary efa nomenao ny zanakao lahatokana nanondatsaka amin'ny rano toy ny azo fijaliana mba ho famonjenanay tanteraka. Misaotra tompo. Ankehitriny koa ianao dia manasanay mba tsy ny andraisanay fotsiny izany famelan-keloka izany fa mba hitsofohanay miaraka ao amin'ny planinanao koa mba hanomezanay amelanay koa ny meloka tamin'ny namanay rehetra. Eny Andriamanitra ianao mahafantatra tiana ponay, fantatrao ny ratranay, fantatrao ny fahadisompana tenanay, fantatrao ny marary anay noho ny nataony namanay. Fa ankehitriny ianao dia mangataka anay mba hamelana izany namanay izany mba hahatonga anay koa ho afaka tanteraka, tsisy fahotana intsony aty anatinay, tsisy vesatra intsony. Ka dia mirotsara tompo amin'ny fananao azy ary meo hery izay ary meo fitiavana feno ahafahanay koa mamela izany namanay izany. Misaotra tompo noho ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanatraka izany vavaka izany. Amen. Ankehitriny alohan'ny andraisantsika nitsodrano avy amin'Andriamanitra dia manasantsika hiry hanandratra ny feontsika hioby hitory ny vaovao mahafaly fa maty Jesosy Kristy ary velona indray izy mba hahatonga antsika ho afaka ny fahotantsika ary hahatonga antsika hizara ny fahasoavan'Andriamanitra. Hiara izy tsika move tsy ho lazaiko. Favela na Jesus.
mbola faly miaravatsika indray izay atao misampana serasera sy fifandraisana amin'ity sabata mazaina ity. Noho ny toezava-misy era-malala dia voatery ho foanana na ahempotra ireto hetsika manaraka ireto, izany hoe ny groupe de prière isaky ny alarobia zany a dia tsisy aloha hatreto. Ny Global Youth Day en 21 mars, ni Jump Campus en 22 mars, ni Week-end pour les couples ni 20 au 22 mars, ni Semaine de prière pour les jeunes du 22 au 28 mars, ni Expo Santé à Bellegarde 4 avril, ni concert à Bellegarde ihany koa 21 mars. Dia izay indray ny filazandrarantsika tamin'ity sabata ity dia mirary sabata mahafinaritra antsika rehetra. Ary ankehitriny dia andray ny tsodrano avy amin'Andriamanitra tsika, etitsika mamakivaky izao fiainana izao indray, tsy amin'ity sabata ity ihany na amin'ny toerinandro vaovao ity, fa amin'ny fiainantsika mandrakariva ka raiso ny tsodrano avy amin'Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny Joda manomboka amin'ny 14 izay mivaky toy izao. Hoary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitoiny ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo anoloan'ny voninany amin'ny firavoravoana, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana sy ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Mandeha amin'ny fiadanana.